ny fiangonana masina sy mandresy. Fiangonana inona moa izany na iza moa izany? Eklesia amin'ny teny grika, kahal amin'ny teny hebreo. Ny eklesia amin'ny teny grika dia tsy misy fifandraisany amin'ny fivavahana. Ny nantsoina hoe eklesia amin'ny teny grika dia ny tompona andraikitra politika eo amin'ny tanàna iray. Amin'ny alalan'ny eklesia na ny tompona andraikitra eo amin'ny tanàna iray no anatanterahana ny asa rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Ny kahal indray nampiasaina tamin'ny sinagoga ihany, nefa ny fiteny tany Palestina tamin'ny andron'i Jesosy dia ny teny aramaika. Azo lazaina fa nampiasaina tao amin'ny sinagoga dia kahal. Fivoriam-pokon'olona koa no nampiasana io teny hebreo io, nefa niova tsikelikely ho fivorian'ny vahoakan'Andriamanitra. Rehefa mivory ny vahoakan'Andriamanitra dia tsy mivory handinika sy handray fanapahan-kevitra, fa mivory kosa hihaino izay tian'Andriamanitra hampahalalaina azy ireo. Teo amin'ny zanak'Israely zany, ny fivoriany dia tsy fiangonana fa fiangonan'Andriamanitra, kahal Yahve. Fiangonana dia tsy fivorian'ny olona momba ny zavatra mahakasika an'Andriamanitra, fa olona sy vahoaka avorin'Andriamanitra angoniny amin'ny alalan'ny asam-pamonjena izay ataony. Noho izany, ny fiangonana dia vahoakan'Andriamanitra, fananany olom-boafidiny. An'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ny fiangonana, eo ambany fanambaran-tenan'Andriamanitra ny fiangonana, ka hanompo sy hanatanteraka ny sitrapony sy ny fikendreny. Ny tenin'Andriamanitra sy ny asany no antom-pisian'ny fiangonana, ka sady fiasan'Andriamanitra no mpiara-miasa amin'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Fiangonana izany, trano, tempoly,
ny mpiangona ao anatiny fiangonana, ny vita batisa tsirairay fiangonana. Masina ny fiangonana, tsy misaraka amin'ny tempolin'Andriamanitra ny fahamasinana. Izany no iantsoana ny tempoly ho fitoerana masina. Ny tempoly na ny fiangonana dia atokana ho an'Andriamanitra ka masina satria masina Andriamanitra. Fa inona no hevitry ny hoe masina ny fiangonana? Rehefa tonga kristiana no olona iray, dia masina izy arak'izay voalaza ao amin'ny Korintiana 1:2. Ny kristiana no lazain'i Paoly hoe voasasa, efa nohamasinina, efa nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra. Korintiana 1:1-9. Misy ny ilany roa zany ny fahamasinana. Voalohany, esorina loha izay maloto. Faharoa, atokana ho an'Andriamanitra. Izany hoe nalaina avy teo amin'izao tontolo izao ka nafindra ho eo ambanin'ny fiandreketan'Andriamanitra. Masina Andriamanitra, ny masina ny fiombonan'ny kristiana, masina ny fiangonana, dia hamasinan'Andriamanitra. Fa namasinan'Andriamanitra no mahamasina ireo rehetra ireo. Izany fanamasinan'Andriamanitra izany dia mifaningotra amin'ny teniny sy ny batisa. Andriamanitra telo izay iray, ny ray, zanaka ary ny fanahy masina no manorina ny fiangonana masina. Amin'ny alalan'ny famoahany azy hiala avy amin'izao tontolo izao sy ny fanadiovany azy ary ny fanokanany azy, fanokanany olona tsirairay ho azy avy eo angoniny ho iray ka tonga fiangonana na tranon'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina izany. Ny fiombonany izay rehetra any Kristy no fiangonana. Izao anefa
tsy vato na vangongo antoerana iray ny tempo ny fiangonana, fa vato velona nangon'ny Kristy, vato voapaika narafitra ho tonga trano lehibe. Io ny tempoly, io ny fiangonana. Tsy atontan-dragona ratsakazo nangonina antoerana iray ny fiangonana, fa ratsamboaloboka natao grefy amin'ny Kristy, ka sady velona no masina. Masina izany ny fiangonana. Tsy azo sarahana amin'ny fahamasinan'ny fiangonana izany, ny fahamasinan'ny mpino tsirairay, fahamasinana izay tsy avy amin'ny asa ataony tsirairay, fa araky ny famindrampona ao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Titosy 3:5. Monina ao anatin'ny mpino ny fanahy masina, ka tonga vy miaina ao anatiny, mitarika azy sy manamasina ny fiainany manontolo. No hamasinina tamin'ny alalan'ny teny sy ny fanahy masina teo amin'ny batisa ny mpino tsirairay. Monina ao anatiny ny fanahy masina araka izay voalaza ao amin'ny Korintiana 1:9 ny 7:7. Fiainana vaovao izany ny fiainan'ny mpino tsirairay, fiainana masina. Masina noho ny fitarihan'ny fanahy masina azy. Ny fiainan'ny mpino izay sady vaovao masina dia miseho amin'ny alalan'ny fanoherana ny ota sy ny nofo ary izao tontolo izao. Hoy Paoly raha milaza izany, aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo, ka hikambananareo izay mino amin'ny tsy mino. Tsy misy iraisany ny fahamarinana sy ny fahotana, tsy misy iombonany ny mazava sy ny maizana, tsy misy ifanarahany Kristy sy Baliala na Satana, tsy misy anjara iraisany ny mino sy ny tsy mino, tsy misy ikambanany ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy. Korintiana 2:1 ny 4:10 ka hatramin'ny 4:11. Mba hampisehoana eo amin'ny fiarahamonina ny fahamasinam-piainan'ny fiangonana no ananaran'ny Paoly azy hoe, aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo
na amin'ny fanahy ka hahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Korintiana 2:7 ny 2:1. Satria manana fifandraisana amin'Andriamanitra ny kristiana, sady koa manana ampahany amin'ny faminahy masina ny tsirairay, dia tokony hiala sy hanalavitra ny toem-piainana teo aloha. Amin'izany no isehoan'ny fahamasinan'ny tsirairay sy ny fahamasinan'ny fiangonana amin'ny lafiny ara-pitondran-tena. Feno sy tanteraka ny fahamasinan'ny fiangonana eo anatrehan'Andriamanitra, ary tokony ho tandremany io fahamasinany io eo amin'ny fiarahamonina. Izany no ilazan'ny Paoly hoe fa olom-boavidy ianareo ka mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintiana 1:9-20. Mandresy ny fiangonana. Misy ady matoa misy ny fandresena. Hoy Paoly raha milaza ny fisiany ady, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakany izao fahamazinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Efesana 4:9-12. Hoy indray Petera, ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaky ny liona mierona mitady izay harapany. Petera 1:5-9. Handresy amin'inona moa ny fiangonana? Ny fiangonana mandresy dia fiangonana miaina amin'ny fanavaozana ny saina ka mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Romana 12:2b. Fa inona hoy isika ny sitrapon'Andriamanitra? Valiny ny tsy hialan'ny fiangonana amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Miankina amin'ny fampianaran'ny apôstôly ny fisian'ny fiangonana, satria tsy misy olona hanana fifandraisana amin'ny Kristy Jesosy raha tsy tamin'ny alalan'ny filazantsara notorian'ny apôstôly. Noho izany dia adidin'ny fiangonana ny fitandremana toy ny anak'Andriamaso, ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiarovana azy, ny fanoherana, ny fampianaran-diso isan-karazany mba tsy ho tafiditra
ao amin'ny fiangonana. Hoy Paoly tamin'ny Timoty zanany, tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renareo tamiko. Dia nitohizany hoe koa, ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehany vavolombelona maro, dia tolorin'ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany koa. Timoty 2:2-2. Fandresen'ny fiangonana ny fahaizana mitahiry, ny fampianarana izay fototra nanorenana azy, sy ny fahatosehana, fanoherana ny hevidravina entina hanimba azy. Mandresy ny fiangonana raha tsy mety mifangaro amin'ny olona izay manana toetra tsy mendrika ny maha-kristiana azy. Satria nahoana? Satria isika no tempolin'Andriamanitra velona, amintsika no nitenenan'Andriamanitra hoe, honina eo aminy aho sy handeha eo aminy, ary ho Andriamaniny aho ary izy ho oloko. Koa mivoaha eo aminy ianareo, ka misaraha aminy ho Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio. Mpanota ny zanak'izao tontolo izao, fa ny kristiana kosa sady marina no mpanota satria ao amin'ny Kristy. Asan'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy ary ny fanahy masina ny fiangonana, ka mivelona amin'ny filazantsara. Noho izany, mpandresy ny fiangonana raha sahy sy mijoro, ka misakana sy manaisotra ary mandroaka ny mpanambaka, ny mpangalatra, ny mpanao kolikoly, ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpanao ody ratsy, ny mpierina, ny mpimamo, ny mpanao ankerina, ny fanesorana ireo rehetra ireo no mahampandresy ny fiangonana. Samy monina ao anatintsika ny fanahy sy ny teny izay tonga nofo. Ireo no antoky ny fandresen'ny kristiana tsirairay sy ny fandresen'ny fiangonana, ny fonenan'ny teny sy ny fanahy ao anatintsika no ilazan'i Paoly hoe, Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Filipiana 2:9-10. Ny fonenan'ny fanahy sy ny teny
ao anatintsika no voalohany aresentsika ny fitiavantena ka tsy laozantsika mihodina izay mangataka amintsika. Faharoa, ahatoherantsika ny filany ratsy ka ahatazonatsika kristiana ny mahairaka solontenan'ny Kristy antsika, eny ny maha epistily velona vakiny manodidina ahy sy ianao. Fahatelo, azahoantsika miteny toa any Paoly hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ny ilay mampahery ahy. Filipiana 4:7-10. Azahoantsika manohitra ny tsipikany devoly sy miala ny fandriky ny Satana amin'ny endriky ny fireharehana ka isalorantsika ny fanetrentena atafiny Kristy Jesosy antsika. Fahadimy, azahoantsika manaiky sy manambara miaraka amin'ny mpanao salamo hoe Jehova no heriko sy ampingako, izy no itokeny foko ka voavonjy aho, dia mifaly ny foko ka ny hirako no hiderako azy. Salamo 7:20-7. Hoy ny hirahiraintsika amin'ny Pasika maraina, anao ny dera ry zanaky ny ray, anao ny fandresena ry mpanjakanay. Omeny Jesosy antsika, isika izay mino azy io fandreseny io, koa dia mpandresy tahaka azy isika, satria manana any Jesosy ho tompo sy mpanjaka. Mpandresy isika satria manana any Jesosy ho mpisolo vava, ho mpiandry antsika, mpitarika antsika, mpiaro, eny mpiaro azo ametrahana ny fanahiana rehetra, satria izy no miahy antsika. Petera 1:5-7. Tsy hisy amintsika ny hanadino ny vavaka fangatahana ao amin'ny firanantsika manao hoe ory Jesosy omeo ny hery mba handreseko ny ota izao, osa sy ketraka aho irery raha tsy avy izao ianao. Raiso ny fo tano tokoa mba handreseko ry tompoko. Amen. Voninahitra ny hoan'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Sangana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray
ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amen. Petraka to. Mbola ivavaka itsika rehetra. Ry Andriamanitra resy zanaka ry fanahy masina, resy lahatra ny amin'ny fitiavanao zahay, fa olon'izao tontolo izao nefa nalaina ho amin'ny tenanao, ka nataonao olonao ary nambaranao fa ianao dia ho rainay mandrakizay. Mba iza moa izay Jesosy no mba navahanao anatin'ny maro ka narafitrao amin'ny tenanao masina mandresy zao tontolo izao. Izany no antony ivoriana eto Jesosy io hanome voninahitra sy hisaotranao ny amin'izany. Mangataka aminao izahay mba tsy ovonao mandray ato aminay ny fiasan'ny fananao, ka mikanina anay ho zanaka manoa aminao, anirandrindra nokana ny fanainao hijoro vavolombelonao, dia ho vavolombelonao mpandresy an'izao tontolo izao sy ny nofinay. Mangataka aminao zahay, reseo ny fovato tsy mety mino fa manaiky ny fiainan'izao tontolo izao sy ny fombany. Mangataka aminao zahay, reseo ny fahafatesam-panahy maro amin'ny fiainanay, ary misinga ao aminay maty Jesosy io, mba velomy. Mety ny lelanay zany, mety ny fisainanay zany, mety ny tananay zany, singa iray nefa ny mamono ny tenanay manontolo. Ianao no nandresy ny fasana, dia ho mpandresy tahaka anao koa zahay izay mino sy miaraka aminao. Ary mangataka aminao Jesosy mba hampandresy ao tanteraka ny firaisan'ny vatotsara manarina izay efa nampandresenao tamin'ny ady tamin'ny sampin'Andriamadilova, ka na dia vitsy azy izay tonga eto, satria ve zahay tsy nanatrika an'izany fotoana izany, satria ve mbola matanjaka eo aminay ny fiainana ranofo, tsisy fahagagana intsony. Izany ny fahafatesana eo aminay Jesosy. Ary resy lahatra zahay fa tsy izay rehetra mpiango anato sy mpivato tsara kony dia tonga eto daholo, fa izay rehetra voafidy sy natsoinao manokana androany. Izahay izany Jesosy, hazony ary amin'ny teninao sy ny sakramenta masina ny fiainanay, mba ho mpandresy tokoa zahay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kira avy Nazareta mangatana izany. Amen. Havarana ity fotoana tapany voalohany ity isika, izay manamalaka tsarovy ny rariva, tsarovy ny apitso maraina sy ny apitso hariva, mbola manomana zavatra tsara ho anao ny tompo. Fandaminantsika rehefa mifarana ny Trinité masina dia lamina tsaratsika, ZW voatendriny dia koa no mivoaka. Filaminana dia zava-dehibe ho ny fiainan'ny mpino. Izay mbola tsy voatendro hoe nareo zao mivoaka dia mipetraka tsara. Filaminantsika ohatr'izay amin'ny varavarana enina eto amin'ny fiangonana dia manafaingana koa ny olona mibosesika tahaka ny olona avy mijery by, fa tena milamina tsara tahaka ny olona avy mivavaka miona tamin'Andriamanitra. Dia ny fotoanantsika moa zany dia mitohy eto ihany ho an'ilay sakafo. Misy fotoana malalaka eto parapatonga ny fiverenantsika amoloha, dia misy fotoana foana zany eto amin'ny tempolin'Andriamanitra tsy tapaka. Izay no nanasivana sakafo atoandro hitohizan'ny asan'Andriamanitra rehavana. Ndao ary amarana ny fotoana isika amin'ny raha eo mifandarana rehafa raha dia engavintsika ny ray aman-drenitsika pasteur Rasendrasina Lalahaja mpitandrina ametraka ny Tsodrano sy ny Trinité masina amintsika. Mitsangana ray avana malala.
tanteraka aminareo ny nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Hita ianareo any Jehova ka hiaro anareo. Mampamirapiratra ny tavany aminareo any Jehova ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny tavany aminareo any Jehova ka manome anareo fiadanana. Amen. Isakafontsika izao avy an-trano dia midina makasy avy an-trano dia midina makany amin'ny mandery hanao répétition isika ho atokana zany na tsy misy hoe mbola hivelalana fa avy an-trano ny sakafo vita sakafo tonga dia midina tsika izany no atao dia mba ahafahanareo relaxa kely tonga ny an-trano any reraka dia reraka izay karakarakareo zany mba ahafahantsika hoe lasa romotsika mba relaxa manao ny fandaminana izay tokony ho atao izay fikarakarana rehetra sola tomboka. E più mangiare dei pastori,